Ya tsara jiaby dadilali manakasy ty mialatsiny raha manao an'izao vidéo izao fa maro be ny zavatra mifamoafao mandalo eto amin'ny firenena ka ilaina fanazavana mpandala fomban-drazana sy mpamerikasina. Nalaza tato ato moa ny resaka fandorana moara izay natao tany amin'ny faritry niny Menabe iny. Eto dia tsy hoe hiaro be fahatany raha nisy zavatra nampiasana amin'ny zavatra ratsy izany moara zany, nampiasana amin'ny asan-dalo, dia mety tsy izay no mahatsara ny firenena. Fa ny fanaovana safy be mantsina, ny fanaovana généralité zany hoe mitovy daholo ny fampiasana an'izay moara na fanafody gasy zay no hitondrako fanazavana eto. Nilaza moa anao mon colonel hoe ireny moasy no angalany dahalo ny moara, ny fanafody ratsy, tsy ataoko hoe fanafody gasy aby fa fanafody ratsy, dia aoko tsapanao koa fa maro koa ny moasy manome moara, manome azary, manome fanafody mba ho fiarovantena amin'ireny dahalo reny koa, ho fiarovantena amin'olona ratsy, amin'ny mpamosavy sy ny mpamorika zany. Ka tsy de tsara loatra ny fanaovanao safy be mantsina an'izay hoe ny moasy no fangalana an'ireny ahody ratsy reny. Aoka tadidinao fa misy olona mpanazary moasy izay miasa koa ho an'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany, fiarovana ny fiarahamonina, ary indrindrandrindra moa zany mitsabo olona amin'ny lafiny tsara. Ny zava-misy mantsy ny tsapa hatramin'izay dia lasa atao anjorom-bala, atao anjorom-bala sy enjehina foana ny mpandala fomban-drazana. Ary tato ato rehefa misy ny fandorana toerana masina, douane, rehefa misy fanapotena toerana masina hatramin'izay io dia toa tsy eno ny mpitondra fanjakana sy ny mpitandro filaminana, ary toa ravarava fotsiny zay fa sahalany mampiayay ny zava-misy. So lahy ny fampianarana apetraka anareo amin'ity firenena ty mihitsy no mandrisika olo handeha saha andoran'ireo toerana masina reny, satria ny zavatra nasehonareo moa fandorana moara, ary ny fanontaniana mipetraka moa hoe dahalo daholo ve reny olona nandolo moara reny sa no terena fa tsy ilaina intsony zany moara zany. Any ny fanontaniana mipetraka, ary ilaina valiny hoe tena dahalo marina ve nisy koa moa tany amin'ny faritra ny iny atsimo extreme sud iny, zay hoe dahalo niovafo ny vahoaka marobe nandeha nandoro moara. Ka amiko zany patrimoine national reny zavatra reny, ary international koa. Raha olona tena mpanao azy hoe mpanao an'izay asan-dahalo zay tsy maninona nadoranareo zay, fa so de misy terankolaka ndesina anarina ny mahavakoka an'izay ahody sy moara malagasy zay. Manaraka an'izay koa ny zavatra hita koa zany dia mikasika ny fikaonan-doham-pirenena, dia araka ny lazaiko hatramin'izay moa hoe hahaza terenareo unilatéral io fikaonan-doha io. Hahaza terenareo hoe ny FFKM ihany no anao an'io fikaonan-doha io, satria ny mpanasa tompoko no mahay ny olona saina sy ny zavatra hodinina, ka zay no mampiayay. Efa nanday anjara tamin'ny famana olana teto Madagasikara foana io rafitra FFKM, fa inona ny zavatra nisy dia na miandany amin'ny mpitondra vaovao na nametraka
nanala ny mpitondra teo aloha dia nametraka mpitondra vaovao, zany hoe miditra parti pris foana io FFKM io. Fanarenana fotony no ijoroantsika ka mametraka ny ayay ny ambatako de lalimana kasy. Manana ray aman-dreny antsika, manana tangalamena, manana mpanjaka, manana mpitazo manga, manana olobe eran'ny finoana rehetrarehetra fa tsy ny FFKM fotsiny. Ka inona moa ny manakana anareo? Tsy antsoanareo an'ireo olona rehetrarehetra reo mikondo aloha ahoana ny fanomanana an'izany fikonan-doam-pirenena zay. Fa aza terenareo hoe kristianina ianareo dia tsy maintsy amin'ny fomba kristianina no amana ny olana eto. Izay ny teneniko hoe maro be ny fanahy mipetraka eto ary manantompony ty tany ty, dia aza terena araka n'izay tiavanareo azy ny famana olana eran'ny Madagasikara. Fa zay no mahatonga antsika modikodina eto foana, satria tsy omenareo asy ny tany, tsy omenareo asy ny tompo-tany, fa ilay finoana avy any ivelany zay nentim-bazaha nanjanaka atsika sy nanandevo atsika, indray no hitadiavanareo vahaolana. Firy-taona moa atsika nodikodina teto, inona ny zava-bita? Ka zay ny tenenako hoe mba aza manintsy tadiny azafady, mba henony sasany, mba mahaiza maka lesona amin'ny zavatra nisy teto Madagasikara. Fa so sanatria ny mikiribiby amin'ny zavatra efa tsy nandeha dia ahitana olana vaovao. Sanatria ny fikonan-doha indray niteraka olana vaovao eto amin'ity firenena ity. Ka mbola tsy tara atsika zao, afaka antsoina ny hery-velona rehetrarehetra, indrindra moa mpandalan'ny ara-drasana, ny silamo, ny finoana rehetra, tsy ny FFKM fotsiny. Tsy mikontra ny FFKM zaho, fa efa hita ny zavatra nataony hatramin'izay, efa hita ny zavatra nijoroan'izy ireo. Matoa naharitra teo ny fitondrana Tariny Rajoelina, dia tsy haiko hoe taiza zany FFKM zany. Matoa nisy ny mpangalatra sy mpanodikodina vola eran'ny Madagasikara tiky, dia olona avy ao amin'ny FFKM daholo, olona mandrafitra ny fitondrana hatramin'izay. Ka lasa fiatsaram-belatsy ampiasany mpampanjanam-bola iraisam-pirenena zany ireny institution reny, salan'ny FFKM zany, ametrana ny sorodalana tiandreo takina. Mazava ny sorodalana tiandreo takina, fa ny fomba mahazatra dia ny fifampiresana, dia aveo fifamelana, réconciliation, dia miroso any amin'ny fifidianana. Ny fifidianana roso nefany tsy nahavaolana hatramin'izay fa vao maika nampiteraka krizy teto Madagasikara. Ka izay no ny adivana teny an-kianja, tsy amerina, tsy andova, fa anova, anarina ifotony, fa tsy hanao apetatoko. Ka izay no afatra tiako resana amintsika, aza mba atao tsinitsinina ny hafa, mba henony ny hevitry ny sasany, aza atao unilateral ny zavatra eto Madagasikara, na ara-pinoana zany, na ara-pivavana. Ka fiangaviana moa natao eto dia manantena ny fahendrentsika rehetrarehetra. Zaho dadalahy Manakasy, raha ohatra misy zavatra tsy tianareo ny teneniko dia elako tsiny, elako fondro, fa amin'ny maha-tanindrazana iombonana anty Madagasikara ty no ijoroana trany sy anehoana hevitra. Ka atsipy ny teny ambony malala, atsipy ny tady amin'ny tandroko ny parea, amin'ny tandroko omby zany. Ka mihitsy matoky eo fa olon-kendry atsika rehetrarehetra mahay maka lesona, okala mba mifampieno, mifampiresaka fa antsika rehetrarehetra Madagasikara. Ary tandinin-doza ny firaisam-pirenena noho ny tsy fitovian-kevitra sy tsy fampinoana. Zao fa mandeha ny resaka federalisme, mandeha ny resaka centralisme, fampiantsy, aiza ny ray aman-dreny, maninona tsy afaka miteny. Any sasany manao fampiatsiana foana, nareo merina, nareo côtier. Nefa tadidio ty teniko ty, raha sanatria misy ady an-trano eto Madagasikara, dia tsy salany amin'ny tany any Afrika reny isika, tsisy toerana andosirana,
fa na amin'ny canal de Mozambique na amin'ny Océan Indienne. Tsisy afaka andeha ioatra frontière zay fa amin'ny ranomasina nefa rahantsika rehetrarehetra, araka ny teny dadabe hoe ranomasina ny valapariko, ary ny ranomasina no mamefy atsika mba irahina, ifankatia, ifanaja, ifanampy, ifampiena. Ka zay ny afatra tsotsotra apetraka eo, dia matoky ny fahendrentsika rehetrarehetra satria masina ny tanindrazana.